Taorian'ny fizarana masomboly tany amin'ny faritra atsimo dia nidina ivotony jery fivoaran'ny fambolena tsaramaso niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka ny minisitra tompon'andraikitra no zidiany voalohany tamin'izany commune Béar ao anatin'ny distrika ny Amboasary Atsimo. Mampita ny vaovao Jean Baptiste. Araka ny vina napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina eo amin'ny fahavitantena ara-tsakafo, komina maromaro ato anatin'ny distrika ny Amboasary Atsimo no nahazo tombony teo amin'ny fizarana masomboly, ka ny komina Béar no toerana notsidihiny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana voalohany izay niarahany tamin'ireo mpiara-miombonantoka toy ny FAO sy ny avy amin'ny PAM. Tsara koa ny manamarika fa nisy fiara-miasa tamin'ny alalana fifanarahana amin'ny PAM sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny tetikasa miondro izay miara-manatanteraka amin'ity amin'ny FAO dia ao amin'ny ministeran'ny tany sy ny fitsingeram-pahefana. Ary hitantsika eto dia eto amin'ilay toerana atao hoe centre multiplicateur de semence na CMS Béar izay anaovana ny voly tsaramaso. Voly tsaramaso jerena ifotony ety ny fiara-miasa ny FOFIFA, ny foibe fikarohana fampandrosoana ny ambanivohitra izay ao ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa. Ireo ratsa mangaika tia toerana, ireo mpamboly masomboly zany na doria. Ny FOFIFA zany no mamatsy an'ilay semence de base na ilay masomboly fototra zay ahafahana mamokatra an'ireo voly hafa mandram-pahaaviny eny amin'ny tena tantsaha mpamokatra, ka tsara ny manamarika fa tena hita mihitsy raha ny vokatra amin'andalovana rehetra any ary hitantsika fa tena tsara ny vokatra tamin'ity taona ity ary antenaina fa ahafahana manaparika ary mamatsy ny tsena izay afa-po tamin'ny fanomezana masomboly voafatina avy amin'ny fitondram-panjakana izao moa ny mponina aty toerana ary manantena fa ho foana tsikelikely ny kere aty atsimo satria ho vokatra tsy ho ela ny vokatra fa indrindra ny tsaramaso.